Salama daholo androanisika dia ndao indray raha hiresaka anireto tsara ho fantatra manaraka ireto. Raha tsy hivina ny zavanitranga dia voasambotra efa andro vitsivitsy izay i Andriamatoa Ratsimanosika Alexandre na Zozo izay solombavambahoaka teo aloha noho ny raharaha resaka fakanan-keriny sy ny raharaha vonolona tamin'ny fomba feno bibina tamin'ireo takalonaina izay nisy nakan-keriny mo no antony ny samborana an'ity solombavambahoaka teo aloha ity raha ny vaovao voaray hatrany ka ny mahakasika ny ambangivangony amin'izay no fidinina amintsika ato anatin'ity video ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany azadino ny milike ny video antsika ary tsarovy hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa ny am'sesy tamatagazy toy izao ny fanaovana azy tsy ampendela mo isika fa avy hatrany tonga dia vavany ndao ary mialoha ny idirantsika amin'ny ambangovango ny mahakasika an'izay raharaha solombavambahoaka Alexandre izay dia ndao aloha resantsika ireto tsara fantatra manaraka ireto. Fanalanjaza antsokosoko vehivavy 3 isan'andro no maty vokatry izany raha ho an'i Madagasikara. Tsy hita sakana intsony ankehitriny ny fahamaroan'ny vehivavy malagasy manala vohoka antsokosoko raha ny eto Madagasikara manokana no asiana resaka. Manodidina ny 3 isan'andro ny vehivavy maty vokatry izany. Mangany fotsiny ireo voka-dratsy hafa aterakin'izany izay mitarika fahasarotana amin'ny fahazahoana zaza araky ny nambaran'ny mpitsabo hatrany izay nanaovana fanadihadiana. Ny fanalan'ny zaza izay mbola voararan'ny lalàna manan-kery raha ho an'i Madagasikara manokana na inona no antony izany. Eo miresaky ny tsy fandriam-pahalemana indray izay hita tato ato zay fa tsy nitrahatra ny tombo izany resaka tsy fandriam-pahalemana izany ary hita manerana nosy izany tsy fandriam-pahalemana izany na any ambanivohitra izany na ny any an-tanan-dehibe dia ahitana taratra an'izany resaka tsy fandriam-pahalemana izany avokoa. Ny tranga izay niseho tany Toamasina tao Mbojafy marimarina kokoa tamin'iny androny afako maliny dia tena nahontsany fo satria no tsy anainy ireo Jolay izay morongo basy teny amin'ny lalana fodina izay efatra mianaka hoy ny renim-pianakaviana iray tamin'iny andro maliny. Teo masoko sy ny zanako roa lahy kely no namonoany ireo Jolay ny vadiko izay voatifitra teo amin'ny fony. Vola madinika sahabo ny ho 10,000 ariary no lasan'ireo Jolay. Ilay moto kosa tsy nety velona ka tsy nentiny ireo olon-dratsy. Midika izany fa tena efa mitombo isan'andro ny mpanao ratsy amin'izao fotoana izao ary ny vola 10,000 ariary aza dia hifamonona dia tena mampalahelo ny trangan-javatra tahaka an'izany ary miantso ny tompon'andraikitra mahefa mba hijery ankaiky an'izay mba ho fandriam-pahalemana maharitra ho an'ny vahoaka izay fa tena mijaly ny vahoaka ary miaina ao anatin'ny tebotebo lava noho ny afitsoka an'izay tsy fandriam-pahalemana lava reny tsy misy fiafarana tato ato zay ka mampanahirana eo amin'ny resaka fierina tokoa mo izay resaka tsy fandriam-pahalemana izay ka izay ny tokony andraisana andraikitra faran'izay haingana mba hanafongorana an'izay asan'ny Jolahy sy ny fanafihana amin'ny tampiadiana lava tsy misy farany tato ato zay. Ka noho izany dia mirary finonana feno ho an'ny fianakaviana manamanjo izay avy aty Moatabatagazy aingane ka ho tsara levenina ny maty ary aza misosoka alahelo intsony. Eo amin'ny resaky ny raharaham-pirenena indray dia tsy nomena ny 211 bis ihany koa i Christine Razanamaso. Nilaza fa tsy mahefa hanome azy ny taratasy manamarana ny fandoavan-ketritra ny boroan-ketritra tao Fianarantsoa rehefa natonina. Navezivezy indray ny solon-tenany rehefa tonga tao Antananarivo. Nangataka fihaonana tamin'ny tale jeneraly ny hetra ihany kosa saingy tsy nisy valiny raha ny fanazavana hatrany. Ny fandeferana tompoko tsy midika fa ho resy. Tombotsoan'ny filaminana sy ny fitonina no tedavina hoy hatrany i Christine Razanamaso raha nilaza ny heviny tao an-tambazotra-tserasera sosialy tao
tamin'ity herinandro ity. Sakatsakanana sy fanakatonana varavarana amin'ny fomba ankolaka no ilazana ny tsy hahafahany mirotsaka no niseho hoy izy hatrany raha naneho an'izay alahelony mahakasika ny fisintomana ny taratasy izay firitsankovidiny ho kandidany ben'ny tanàna tao amin'ny komina ambonivohitry ny Fianarantsoa izay tamin'ity herinandro ity hatrany. Io moa zany rehefa izay no zava-misy dia tsisy azo atao intsony fa ny azo atao dia ny mankahery-tena ary manomana misimisy kokoa amin'ny fifidianana afaka 5 taona manaraka eo indray. Ataovo toy ny sambalala mainandro raha tsy azo androany dia ivereno rahampitso. Dia volako lava io fa ny kilalao mbola hoela azakivy izany fa tonihiny fo ary manana finoana hatrany. Ny amaranantsika azy dia ny mahakasika ny raharaha solombavambahoaka teo aloha Ratsimanosika Alexandre. Nahemitra tamin'iny andro ny 17 septambra iny ny fiatrehana ny fampanoavana ho an'ny depute teo aloha Ratsimanosika Alexandre na Izozo sy ireo olona efatra hafa izay niara nosamborana taminy tany tsara tanàna Sibrieville ny 17 septambra lasa teo iny. Tsy mbola nambara ofisialy ny antony tena nisamborana azy hoy ny fianakaviany saingy raha niresaka miparitaka dia voasaringotra amin'ireo raharaha fakanan-keriny ao tsara tanàna Ankazobe, Anjorobe sy Moraran'ny Krom ity depute ny tsara tanàna teo aloha ity. Ahina kosa ny siny ambadika politika ao anatin'ity raharaha ity satria isan'ireo kandidany ben'ny tanàna tombanana ho tsara toerana ao Brieville ny vadiny solombavambahoaka teo aloha Ratsimanosika Alexandre. Olona nametraka ny antotantaratasy firitsankovidina sy mpiray lisitra amin'io vadiny eo avokoa ireo telo hafa izay nosamborina ireo. Miantso ny tompon'andraikitra mahefa hanadihady tsara ny mahakasika ny fanendrikendrehana sy tondromolotra atao amin'ny havany ireo fianakaviana araky ny fanazavana izay noentin'izy ireo hatrany raha naneho ny alahelon'izy ireo amin'ny tsy fankasitrahan'izy ireo an'izao fisamborana any olomangan'izy ireo izao. Andrasana araka izany ny fivoaran'ity toedraraha ity ary andrasana ihany koa ireo izay tena profo manambara mazava tsara fa tena ity solombavambahoaka teo aloha tao tsara tanàna ity mihitsiny ilay tena atidoha mikotrika an'izay resaka fakanan-keriny izay fa tsy ho sanatria ka tena ho tondromolotra araky ny fanazavan'ny fianakaviana izay hatrany. Fa io moa zany ny marina tsy mba maty fa tandremo kosa nefa fa ny marina mitavozavoza indraindray dia tsy mahaleo ny lainga tsara lahatra. Ka izay no tena tokony hitedavana an'izay tena marina mahakasika an'izay raharaha izay fa raha sanatria ka tsy marina moa ny zavatra izay nosamborana azy izay dia lasa manahirana sady lasa miteraka fanalambaraka eny anivon'ny fiarahamonina ihany koa ny trangan-javatra tahaka an'izany satria ny solombavambahoaka izany moa dia azo lazaina fa olona manamboninahitra ihany ary manana namaizy azy teny anivon'ny fiarahamonina na dia efa tsy eo amin'ny toeran'io mahasolombavambahoaka azy io aza ny tenany dia azo sokajiana hatrany fa tena olona izay mbola tena fitaratra eny anivon'ny fiarahamonina izany olona efa avy solombavambahoaka izany. Ka izay no antony mahatonga an'ireo fianakaviany mangataka an'izay mba hisiny izay fanadihadiana tena lalina izay. Izay sy izay moa no masaka azo naroso tao anatin'ity video ity tompoko lasy tomboko vavy misaotratsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadiny ny milaiky ny videontsika ary tsarovy hatrany miabone amin'ny chaîne-tsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefany amin'ny sisy tamatawata gasy. Tompoko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa.